Dia malala aminareo aleha ny fiadanana ao anatin'ny arifenitra miavana bizaha foana no miteny farana ary matetika dia saika orinany amin'ny folo foana avy no teny adraha dia nampianarana amin'ny kibolona tsy manan-tsofiny dia voately tsy maintsy miteny foy azany nanamarika ny taona 1940 dia malala nanomezany Commonwealth University anay ny voninahitra docteur en théologie on l'esposa voninahitra manefitsika mamanontolo zany ka iverinay farary raha isan'oloreto ny fanamina nanamarika izany ravana malala misaotra indrindra ny amin'ny vavaka sy ny fiarabanana taonareo dia misaotran'andriamanitra resy zanaka faray masina isika no ny krismasy 2024 ary izao taona vaovao 2024 zao ino itsara ny fiteniko azy zany 2024 zany no teny malagasy marina fa tsy 2024 akory tapitra ny lesona malagasy misaotra n'andriamanitra no ny aminareo no miteny firarintso avy amin'ny tenin'andriamanitra sy ny fanomezana zavatra sarobidy avokoa zany riavana mitompo any hamary fitianareo tamin'izay natao teto na ireo famangina natongavanareo maro be tany atokatraminay zay voatery natao teny anjaridaina azy satria tsy atonona atao amin'ny efitrano faraisam-bahiny intsony na ny SMS anjato ara-baktely na ny taratasy firarintso tsara tare maro be zay angamba tsy voavalina aza ny sasany ka ialantsiny misaotra manokana tamin'ny vavaka nataonareo tamin'ity taona ity na famintanteraka ny fitariana ny FFPM zay ny farana tamin'ny alady voalohany tamin'ity taona ity sy nahafana manao ny fitariana FFKM zay hifarina ny ariva amin'ny telo ao amin'ny katedraly Analakely misaotra indrindra hotahin'andriamanitra riavana malala misaotra ny amin'ny fahatogavanareo fa vorolanina eto avokoa ny FFKM hatrany amin'ny tendrony avaratra ka hatrany amin'ny tendrony atsimo avy any andrefana ka hatrany atsinamina eto avokoa sika ary fatotra amin'ny fitairanana sy ny fitiavana izay nasehonareo tamin'izany mahafaly ny fo ary mampahery tokoa misaotra aminareo avy amin'ny fitondram-panjakana izay nanaiky ifampitantina mandrakariva vahoaka iray rasoava firenena iray mampandrosoana miara-miasa ao amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'andriamanitra isika mankasitraka indrindra ny amin'ny fanatrehanareo sy ny fanotronana ny teny firarintso izay nahely ny folobefintsika mba tamin'ity krismasy tombaovao ty ravana malala zay atolotra antsika koa ankehitriny dia ny korintianina voalohany toko faha 5 ny andininy fahavalo amin'ny 50 dia ny fantatsika zany etsika tsy andely dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo koa amin'izany ry rahala malala ahoana toyny dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy taona tsy akory mifika le zareo vaina ao amin'ny tompo ary avy amin'izany teny zany ravana malala no andeha ametrahako atanatin'ny fotoana foy ireto afatra dimy mifanisany rasatanina dimy omby rahalako toroteny teo ho antsika fiangonana eto ampiandao zao taona zao amaty vakiny ty taona ity ny avatra voalohany riavana mandehana amin'ny fitiavana ny voalohany hoy Paoly ko amin'izany ry rahala malala tsarovy riavana malala fa piray tampo ao amin'ny Kristy isika ao anatin'izao fiarahamonina fenerisetra sy fankarana zao antsona isika vavolombelony fifankatiavana kristianina no ny fitiavana Kristy manery antsika nanavao ny tompona andraikitra isika tamin'ny tondasiny aoka ny olona mifandimby toerana sy andraikitra tsy hifanangana ho fahavalony aoka ny olona mifandimby toerana sy andraikitra tsy hifanangana ho fahavalo mandehana amin'ny fitiavana ny faharoa miorena ny filony hoy Paoly miorena tsara aza miova io no teny falevantsika tao anatin'ny fataona riavana malala ary mbola anampitoana lava zany tsika ankalehana zany fa ankehitriny aloha dia hafara miorena tsara fony aza manaiky lehibe ny fampianarana samihafa sy ny firenkevitra voiziny zao tontolo izao i Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mariky izay koa Jesosy dia tsy miova ny fitiavan Jesosy koa tsy miova io fitiavan Jesosy tsy miova io no manefy ny fitiavantsika azy ho fitiavana tsy miova eto anivony zao tontolo izao miovaova avevika Jesosy dia tsy miova ny fitiavan Jesosy koa tsy miova io fitiavan Jesosy tsy miova io no manefy ny fitiavantsika azy ho fitiavana tsy miova eto anivony zao tontolo izao miovaova fahatelo miasa amin'ny pastoro mazava tsara ny toloteny teo fahatelo
maefabe efa tena miasytsika santinan'izany ireo nambarany mpiara-miasa tamin'ny tezy anatony teo dia amin'ezaka fotoso filazantsara nosy Madagasikara vao nanomboka an'irany fijekema dia nitemo ny firy mbola tsy satra commune fito sy efajato hoy FOBAFF hoy izay manatrisika fanamby amin'ny anaran'i Jesosy ato anatin'ny efa-taona raha kofatsika Madagasikara atratra zany ankehitriny mpamisaotra an'Andriamanitra isika iaby. ao sika tsy diso sy ny filohan'ny fijekema mampody nanatratra an'izany fiangonana ray mba voatsampoko tamin'ireo fa isika tamin'ny ezaka samy hafa rehetra tamin'ny misy lozam-paritany ny missionnaire ny fiangonana ny AFF ny taty amin'ny fohy be rehetra no niara-ny asa nanotanteraka izany dia marana asa tokony ho tratratsika anatin'ny efa-taona no ny fitaitsika tao anatin'ny telo-taona mahelikely no ny fahasoavan'Andriamanitra niasa amin'ny fahazotoana tsy maintsy miasa amin'ny fahazotoantsika satria na dia efa misy aza fiangonana vita fanokana misy ny sasany ampananganana ankehitriny dia misy koa ny voavondron'olona mpianam-bavaka fotsiny zay mbola kelekely eo na sotsofona mba hovelona amin'izy ireny mbola miandry antsika tokoa mamelahy manatitra ny resaka mba niezaka izay ataontsika eo amin'ny lafin'ny sekoly sy ny famitana ny sangambato ny faranjato taona io animero mandroso aloatra mandroso ny asa andiavana malala misaotra ny komitsika ary misaotratsika rehetra saingy mbola ilaina ny fanizan-tanana mba hahavitany zany anatrarana ny fikasana hanokan'izany amin'ity taona ity raha sikapon'Andriamanitra ny amin'ny sekoly fijekemina faly ariavana malala manambara aminareo fa mandroso ny sekoly fijekemina ary isaorana antsika rehetra ny vokatra matedera azo mandroso ny sekoly fijekemina ary isaorana antsika ny fijoroantsika tsy homenatra ny sekolitsika ka andefasantsika ny zanatsika hianatra ny sekoly fijekemina mandroso ny sekoly fijekemina ho ankelipeto mba nisombeke koatrany ny antso mba hamerenany eo nivon'ny sekoly fijekemina rehetra ny fahamatorany fitsipifezana na eo amin'ny lafiny fahadiovana fotsiny aza aloha na eo amin'ny lafiny fahadiovana fotsiny aza aloha ary afarako marokana mba ho sekoly kristianina tokoa mba ho sekoly kristianina tokoa ny sekoly fijekemina rehetra ka ny mpianatra mandalo amin'izany sekoly fijekemina zany dia ho afaka hamonjona iandro any ka na hoe tao misy sekoly io tao misy sekoly fijekemina io no nahalalako an'i Jesosy ka nandraisiko ny famonjena nahatobavako mpiandry Kristy marina tokoa eo ny avana miezaka amin'ny tanany adidy ara-bola izay sarobidy amin'ny fampandianana ny fiainam-piangonana isaorana ny tompo riavana ny fikirizana naseonareo niendrika eo ny lisitra lava ny fiangonana no sady manontolo ny adidy ary soda-paritany efa niezaka tamin'izany rehefa nandrotsaka nany ampany fotsiny azy mahafinaritra zany avana malala fa nipolo fontsika indray fa mahery no ny fahasahiranam-piainana ny fahasoavan'Andriamanitra mahery no ny fahasahiranam-piainana ny fahasoavan'Andriamanitra fa eo koa namana niezaka ataontsika manatsara ny fitantanana fijekemina efa eo andalam-pametrahantsika ny antsoina hoe système d'information izay iarana no zany tampanao fijekemina ankehitriny diavana ny fanampitsika dia nametraka ny fototra amin'izany fitaovana anatsarana fitanana fiangonana zany amin'ny mpitao hitsatsika ity 20 ary androso tsikelikelytsika anatratra be fijekemina manontolo hatramin'ny taona 420 apetratsika eo ambanina fahasoavan'Andriamanitra zany faraka ny nambara teo dia anamarika manokana ity taona ity tsika zany dia miaina jobily foana dia jobily ary mahafinaritra zany diavana satria fotoam-pifaliana isy eo ny voninahitry'Andriamanitra dia ambarako ahy fa amin'ity taona 20 ity ny fijekemina manontolo dia mankarazan'Andriamanitra noho ny 50 taona ny toeram-panomanana mpitandrina misaotran'Andriamanitra ny andro-komity isika zay fa manomboka ny asa atao ao amin'ny fiangonana trano vato anaty rova ary kanambara sekretera général teo amin'ny zoma 20 janoary 20 zao amin'ny 6 heures maraina ny fampivavahana fanokafana izany ary isaorana ny tompony nanekeny fitonam-panjakana ny anaovana zany ao amin'ny toerana io satria misy asa lehibe atao ny anaty rovo zao fa atsara kely aloha ny asa io ho ny mpitondram-panjakana fa hoeny isika dia asaina isika rehetra ny avana malala iombra izany fampivavahana izany fa ho voninahitr'Andriamanitra ny ahafahantsika manomboka izany fotoan-dehibe izany fa raha tsara toeram-panomamina fitandrina dia azo antoka ny ho avy ny fiangonana santionany fotsiny ireo diavana fa betsaka ny asa izay efa natao fa eo amin'ny sehatra rehetra misy antsika tsirara iaby miasa amin'ny fahazotoana zay lefa te ny voalohany mandehana amin'ny fitiavana ny faharoa miorena
amin'ny finoana. Ny fahatelo miasa amin'ny fahazotoana. Ny fahaefatra mifotora fototra mifototra ianao mifotora amin'ny asa amin'ny tompo. Mifotora amin'ny asa amin'ny tompo. Hoy Paolo mahafady amin'iny amin'ny asa amin'ny tompo. Ny asa amin'ny tompo no atao fa tsy ny asa ny devoly. Koa raha ny asa amin'ny tompo no atao dia izay hahafalin'ny tompo no atao. Ka amin'izay ataontsika gavana malala raha faly ny tompo ary faly ny olona tsara be. Raha faly ny tompo na tsy faly aza ny olona akory atao. Fa raha tsy faly ny tompo fa ny olona ihany ny faly loza ho an'ny fiangonana izany. Aveo raha faly ny tompo ary faly ny olona tsara be. Raha faly ny tompo na tsy faly aza ny olona akory atao. Fa raha tsy faly ny tompo fa ny olona ihany ny faly loza ho an'ny fiangonana izany. Raha asan'ny tompo no atao ny avana marana dia atao amin'ny firaisana amin'ny tompo izany. Aoka ho marina ny firaisantsika aina amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa ny fahamarina ny firaisantsika aina amin'ny Jesosy ihany no hahafahantsika mamoa ny voatiny izy tompo ho hita na eo amin'ny tenantsika na eo amin'ny fiangonana. Fa hoy Jesosy izay miray amiko ary zao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mba nolokoloza ny toepanahy zany ry kristianava dia mpianafatra manokana anareo ary etobokoreto efa niaraka tamin'ny tompony. Hitanareo amin'ny fivoalatom-boky antso analakely. Ny anankiray dia ny boky nisoratany Ray aman-dreny Lazara Sokotandrina mitondra ny lohateny hoe ny fihavaozam-panahy andrasan'ny tompo ampitandrina ho an'ny 50 taona faharoa ny efitsekeminy. Ny mpitandrina Lazara Soka no nanoratra azy ny fihavaozam-panahy andrasan'ny tompo ampitandrina ho an'ny 50 taona faharoa ny efitsekeminy. Nareo fiangonana rehetra manotra fanomezana ho an'ny mpitandrinanareo amin'izao taom-baovao zao mba hividianan'io re pastery hividianan'io izy dia omeo azy. Fa nisy anankiray koa boky faharoa dia ny boky navoaka ny Ray aman-dreny mpitandrina Rabemila Livety mitondra ny lohateny hoe raha Jesosy teo amin'ny toerako dia inona ny nataony. Raha Jesosy teo amin'ny toerako dia inona ny nataony. Boky vahinina dikany io ary tsara dika tokoa riavina. Sika riatra kristiana rehetra tsy akanavaka mampisika anareo hamaky izany boky izany. Efa boky anareo izany dia boky manify kely. Raha mpamaky boky anao vakilo ady ny rahatsakafefany na sasakady ny devovato ny anankiray amin'izany boky kely anankiray izany. Amarana azy aho. Ny afatra voalohany dia ny hoe inona ny voalohany io? Ny faharoa? Ny fahatelo? Ny fahaefatra? Ary ny farana mahatserovana manak'izay. Fahadimy? Hoy Paolo raha namarina satria fantatra reny fa ahoana tsy foana sekoly fikelezanao aina ao anatompo. Na hoana ny tsy foana satria ho avy ny fitsakana ny tena maty. Hiditra any amin'ny mandrakizay isika. Ko afaran'ny tenin'Andriamanitra sika ravana malala hahatsiavo ny mandrakizay fa tsy hovariana amin'ny zava-mandalo eto an-tany. Miasa mafy eto an-tany amin'ny fibanjinana ny lanitra isika. Milofo fatratra ankehitriny handraisana ny satroboninahitra mandrakizay isika. Izany no miaro antsika handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary izay nanafarantsika teo amin'ny toroteny teo tsy homenatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Eo fitsonjovana ny mandrakizay ravana malala no iomanantsika hiatrika ny synode lehibe dia nambaratra antsika teo izay kasaina tao any Sambava amin'ny 12 hatramin'ny 25 aogositra amin'ity taona 2024 raha sitrapon'ny tompo. Bien'izao ary dia mangataka antsika fiangonana hivavaka mba hisehoany ny voninahitran'Andriamanitra amin'izany synode lehibe izany. Mivavah ry havana, mivavah ho an'ny fanomanana izany synode lehibe izany. Ary rehefa tonga ny synode lehibe 12 hatramin'ny 25 aogositra io dia mangataka anareo zay mba hanao zany ho toy ny herinandro masina ka hisy fotoam-bavaka isan'andro ao amin'ny fiangonana efitsekema rehetra manerana Madagasikara sy any ampitan-dranomasina mba ho heverina ho toy ny herinandro masina sy ny fotoam-bavaka isan'andro any manerana ny efitsekema rehetra na fotoam-bavaka misy fifadian-kanina na tsia. Ary rehefa vita ny synode lehibe
dia mba hisy vavaka manokana hatao manerana ny fitsekema indray ho fisaoran'Andriamanitra sy fametrahana eo amin'ny fahasoavany ny asany tapany zany sy ireo lehibe zany atao anatin'ny efa-taona ho avy sy ireo mpiandraikitra foibe sy borofoibe ho voafidy hitarika ny fanatanterahana izany. Rehefa miresaky zany amin'ny ravomalala eto ampamarana dia mamela hamaly ampahy be maso eto ireo fanontaniana efatra nataonareo tamin'ny mailaka tamin'ny SMS tamin'ny resaka natao tamiko natany trano na teny an-dana lazany sasany alao azava ny resaka. Fanontaniana voalohany mbola azo fidino ny filohan'ny fitsekema ve ianao? Vala ny foto-dalàna fitsekema dia milazo ny 5,5 fa ireo feny 5,20 taona no ho miakatra no tsy azo fidina. Fanontaniana faharoa ilatsaka ho fidina ve ianao? Fanontaniana taona moa nareo koa hoe manana fanontaniana fahafotsy dia gaga eny. Vala tsy misy filatsahana ho fidiny zany amin'ny fomba fifidianana filohan'ny fitsekema. Ny foto-dalàna sy fitsekema dia milazo amin'ny 5,20 no hoe rehefa voafidy ny mpikambana ao mpiandraikitra foibe dia mahazo manolotra anaran'ireo mpitandrina hifidianana izay ho filohan'ny mpiandraikitra foibe ny fivorian'ny synode lehibe ka ny mpiandraikitra foibe no hifidy an-tsoratra iray avy amin'ireo anarana ireo. Fanontaniana fahatelo karaha nisy manolotra ve ianao mbola vonona hanao? Mahita zavatra misy nao zao valiny hoy Jesosy tsy anareo no mifidy ahy fa zany no mifidy anareo. Karaha fidiny Jesosy ianao izy moa ianao no afaka handany. Fanontaniana faefatra ka ahoana no ahafantarana ny fifidianana Jesosy? Ny valiny mivavaka aza mitsarotra. Fa satria liavana manana natsorety no isika hivavaka tahaka ny lelan'atsika tsy fantatro aloha zay tafaraka taminay tany amin'ny palais des sports raha nametraka izao blanc mpiandraikitra foibe vaovao zao teo amin'ny toerana fitsekema dia nanam-potoana ny vavahana isika anokana 10 minitra hivavahantsika izao angataka anareo a hiaraka tsololo dia hivavaka. Ny anankiray a hivavaka amin'ny teto-piasany ity indrindra ny synode lehibe zany ary ny anankiray hivavaka ho an'ny filohan'ny fitsekema sy ny ankohony satria zany no antony anakoho nanaovana ity fotoana ity. Ataontsika tsy misy zava-maneno tsy misy zava-maneno fa mba ny feontsika ihany no mihira ty hira ity 5,7 voalohany dia miroso avy hatrany zany vavaka ataontsika tsororo zany. Rehefa tokony mivity zany vavaka zany dia mitarika hiram-benina ray hamaranatsika azy. Ave Maria
Ary tsika rehetra koa zay nentiny teto hanevona azy. Amen.